Salama tompoko. Avetransika dia anoy ny amin'ny famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy sy ny andro farany amin'ny tianio. Hita tamin'ny herintsika dia ndresaka ny amin'ny famantarana iseho etenivon'ny fiangonana. Androany kosa dia famantarana iseho any Israely no hojerevantsika Luka 2:20 andininy 7:20 ary izy nanao fanoharana taminy ka nanao tsireo ny aviavy sy ny azo rehetra raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa kaiky sady ny loha taonantony manokana izay andraisantsika ny ohatra sy ny famantarana any Israely dia ity fanambarana izay nambaran'i Jesosy eto ity fa rehefa manaroka ao izy ny aviavy dia efa manakaiky ny loha taona dina ary zany nidirantsika amin'izany ozy izy tsika andininy fa 1:30 taky zany koa raha vao hitanareo fa tonga zany zavatra any dia aoko fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra rehefa manaroka zany ilay aviavy dia akaiky ny lohataona rehefa hitantsika zany dia efa manakaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka izy raha ilay famantarana tiany Jesosy ambarantsika amin'ity hoe azo na aviavy manaroka ity Hosea 4:7 dia manambara mazava fa tahaka ny fahitana voaloboka ny anevitra no nahitako ny Israely toy ny fahitana aviavy mialy taona no nahitako ny razanareo zany hoe rehefa miresaka amin'ny Baiboly ny amin'ny fanoharana momba ny aviavy sy ny voaloboka dia ry zareo a Israely no tena horesahana amin'izany ka mila fantaritsika zany fa rehefa manaroka hono zany firenena Israeliana zany na lay aviavy dia mila fantaritsika fa akaiky ny lohataona rehefa hitantsika zany dia manakaiky ny fanjakan'Andriamanitra inona ary no azontsika resahana ny amin'izany hoe aviavy manaroka izany mamakytsika ny amin'ny Luka 7:20 andininy 17:20 Luka 7:20 andininy 17:20 hatramin'ny 18:20 dia mahita ny amin'ny faminaniana nambaran'i Jesosy ny amin'izay andravana ny tanàna sy ny amonona andreo zazamambehivavy sy ny lehilahy maro isan-karazany amin'izany firenena izany rehefa tsy nanaika nanankato ny fiadanana izay natolotra azy ireo ny andro izay namangina azy ireo ry zareo a Jiosy dia tonga taminy kosa ary ny fahatezeran'Andriamanitra ary dia firenen-kafa no tonga namaly namono nandringa naraka izay faminaniana nambaran'i Jesosy eto dia tanteraka tokoa zany tamin'ny taona 70 misy atsika izao fantatritsika tsara ara-tantara fa tonga ny firenena Romanina nandeha nandrava ny tanàna namono nandringana an'zareo rehetra tao Luka 1:20 andininy 18:20 tsy vitany hoe novonona fotsiny ny olona tao na naripaka fotsiny tanàna fa lasa baby tany amin'ny firenena rehetra ny zanak'Israely fantatritsika zany ara-tantara nandeha nitsoka tany Amerika tany Eropa tany Chine tany Russie tany Afrika ny sasany satria naona zany ny faminaniana momba azy ireo tsy nijanona teo nefany ilay teny mpaminaniana fa eo amin'ny Luka 1:20 andininy 18:20 dia manohy ihany Jesosy fa hitsahany Jentilisa ozy izy Jerosalema mandrapatateraky ny andro ny Jentilisa zany vao fitra ihany ny andro ny Jentilisa fa ho avy ny fotoana iverenany zareo amin'ny tany indray raha amin'izay fotoana izay no antsoina hoe manaroka indray ilay aviavy fantatritsika tsara angamba ny ara-tantara fa taty aoriana kely taorian'ny première guerre mondiale dia nisy ny antsoina hoe fiverenana faobe tany amin'ny firenena Jiosy izany amin'ny veronatany ary zareo Jiosy veronatany Israely ary dia taty amin'ny 1967 taorian'ny guerre de 6 jours no nazony zareo ny zaratany ray manontolo araka ny tany nampanantenan'Andriamanitra any Abrahama tamin'ny fotoan'androny nanomboka teo zany dia antsoina hoe manaroka tanteraka ilay aviavy raha ilay aviavy nanitsambola ilay aviavy izay tsy nisy raviny teo iny satria miala le olona nandeha nitsoka ry zareo Jiosy nandeha baby tany amin'ny firenena rehetra nanitsambo tanteraka ilay aviavy tamin'izay fotoana kanefa kosa tamin'ny fotoana niverenany zareo ireo ho tonga indray namboly tao amin'ny tany nipetraka tao indray izy ary amintsika miresaka izao dia lasa firenena matanjaka lasa firenena tena manana maha izy azy na ara ekonomika na ara-tafika ara-tsosialy ny rehetrarehetra mihitsy zany Jiosy izany zany firenena Israely zany tsy azo atao tsinotsinona tsony amin'izao inona zay zavatra tiana ambara amin'izany manaroka ilay aviavy mandrobona tsara izy zany efa misy voany efa mamelana tsara izay indrindra fanambarana ny faminaniana izay ambaran'i Jesosy amintsika famantarana izay ambaran'i Jesosy amintsika eto fa rehefa amin'izay fotoana izay hitantsika manaroka ilay aviavy mandrobona izany firenena Israely zany amin'izay fotoana izay mila fantaritsika fa efa manakaiky ny fanjaka
n'Andriamanitra. Zay angamba no resantsika na de maro azy tsy zavatra azontsika mbara amin'ity firenena ity amin'ny manaraka mbola hotoizantsika mba tsy haela be na lava be ny fotoana zay tiana ho resana tanteraka amin'ny Antsiprian'ny Tompoka izany famantarana zany efa tonga zao lay fanaroany ity avy ity efa manaroka efa mandrobona tanteraka izy ao fotoana iandrasantsika ny fiavian'i Jesosy. Ametraka ny veloma mandra-pena mandra-pitafa ao amin'ny video manaraka indray. Samy arota in'Andriamanitra veloma tompo.